zay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio talata fa 14 ny volana May 2020 mipanjina hatrany isika ny lohahevitra manao hoe mampahery ny fanahy masina. Mitsangana rariavana isaotra sy ideran'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiana ny Salamo 70 ny 1 ka hatramin'ny 5. Salamo 70 ny 1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: niandry dia niandry an'i Jehovah aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako. Dia napakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandringanana izy, eny tamin'ny fotaka mandrevo. Ary nampitoetra ny tongotra teo ambony vatolampy izy ka nampijoro ahy. Ary nanisy firam-baovao teo am-bavako izy, dia fiderana an'Andriamantsika. Maro no ahita sy atahotra ary atoky an'i Jehovah. Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony, ka tsy mivilona mampiavonavina na ny mpivadika ao amin'ny lainga. No hamaroanao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao anay, Jehovah Andriamanitra, tsy misy azo ampitahaina aminao. Raha tiako ambara sy holazaina ireny, dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra tomponay io, indray izany fifalian'ny fonay, mbola afaka miaona aminao indray aty an-tranonao amin'izao maraina izao. Matsiaro ny fitiavanao sy ny famondram-ponao. Fa ianao tokoa ilay Andriamanitra izay mitantana anay amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao, ilay manisy soanay isan'andro isan'andro, ilay miaro anay, ilay momba sy mitantana anay. Mideranao izay fa Andriamanitra ianao, tsy misy azo ampitahaina aminao ary tsy misy azo oharina aminao. Fa ianao irery ihany no Andriamanitra izay manafaka anay amin'ny tanany fahavalo. Mankalaza anao izay fa ianao no mpanjaka anay, ianao ilay manjaka manerana izao rehetra izao. Misaotra anao izahay noho ny amin'ny soa sy fitahiana sesehena izay narotsaka ao tamin'ny fiainanay. Eny fa na dia tsy takatry ny sainay azy izany indraindray. Mankasitraka anao izay Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay ahafahanay miombona tahaka izao, anovozanay hery indray hatrehanay ny tontolo andronay eo anatrehanao. Dia mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina izahay. Mangataka ihany koa ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao, ny amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay sahady teo anatrehanao, satria fantatra efa misy izany. Inonay sy antenenay kosa fa ny famindram-ponao no mbola ahafahanay indray miombona aminao ankehitriny, dia fenoy ny fanahinao masina ary izahay, ahitanay zava-baovao sy mahagaga avy aminao indray, ary ihany koa hahatonga anay hiombona tanteraka aminao Andriamanitray. Mahatoky ny fanatrehanao izahay ary mahatoky fa azo hery vaovao indray ary eto amin'ity toerana ity. Dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany izay rehetra ho tanterahanay eto, ary misy mahatoky izahay fa ankasitrahanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay toy izany. Amen. Hivavaka isika. Tompo ankehitriny izao dia ampandrenesinao indray ny feonao izahay. Indro ary izahay tario lalana amin'ny fanahinao masina sokafo ny sainay, ahafahanay indray mitahiry ny teninao anatin'ny fonay. Ary raha tonga ny fotoana izay anazavana izany, dia mbola ianao fanahy masina no hanampy anay sy hitarika anay ahalala tokoa ny sitraponao Andriamanitra. Dia hitehirizo ao anatinay izany mba ho fiainanao anay, hoentinay mamakivaky ny androm-piainana izay mbola omenao anay. Mampahereza anay Tompo amin'izany teny izany ihany koa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny anjara mofinaina izay voalahatra ao antsika amin'ity anio ity, dia izay hitantsika ao amin'ny Mpitsara. Mpitsara toko 4:12 ny 15 ka hatramin'ny 7. Mpitsara toko 4:12 ny 15 ka hatramin'ny 7. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia nidiny Samsona sy ny rainy aman-dreny nakany Timna, ary no tonga tao amin'ny tanim-boaloboka tany Timna izy, indro nisy liona tanora nierina taminy. Dia nilatsaka tamin'i Samsona ny fanahin'i Jehovah, ary ilay liona tanora dia nisamatsa mahay ohatry ny fanasamaka zanaka kosa. Nefa tsy nisy ninona teny an-tanany, ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Dia nidiny izy ka niresaka tamin'ny ravehivavy, ary nahafinaritra ny Samsona izy.
ary rehefa afaka kelikely dia niverina apakatra azy Samsona ka nivily izany fatin'ilay liona ary indro nisy ireny tantely nivangongo sy tantely tao amin'ilay fatin'ny liona ary nalainy Samsona izany ka nentiny teny an-tanany dia nihinana teny am-pandehanana izy ary nakany amin'ny rainy aman-dreniny izy dia nanome azy ka nihinana koa izy mivady nefa tsy nambarany taminy fa tao amin'ny fatin'ilay liona no nangalan'ny tantely. Amen. Izay masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Araka izay efa novakiana tamintsika teo ny anjara mofinaina voalahatra ho antsika dia ny mpitsara toko 7:10 ny 5 ka hatramin'ny 7 dia ny fanahy masina ny riavana no ampahery antsika ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra ho fiainana ho antsika indray amin'izao anio izao. Raha mamaky izao soratra masina izao isika dia mahita fa toy ny hoe tsy dia misy ifandraisany loatra ilay zavatra tantaraina satria resaka fampakaram-badin'ny Samsona no resahana nefa zavatra hafa mihitsy no mitranga ao anatin'izany. Fa ao anatin'izany anefa dia manana ny hafatra tiany ambara mandrakariva Andriamanitra, tiany anehoana ny heriny ao anatin'izany soratra masina izany. Ny 5 ka hatramin'ny 7 izay anjara mofinaina ho antsika dia miresaka indrindra ny mahakasika izany hoe Samsona nakavady izany. Nakavady tamin'ny Filistina izay tsy fanao loatra teo amin'ny zanak'Israely ny hoe makavady amin'ny firenena hafa kanefa teto dia Samsona tsy nanaiky fa tsy maintsy io no alainy vady ao anatin'izany indrindra nefa manana ny tanjony manokana koa Andriamanitra mahakasika ny hevitra heverany ny mpanompony. Fa ny hafatra izay horaisintsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny voalohany ny fanahin'Andriamanitra dia fanahy ambony indrindra ary tsy misy matohitra izany. Ny fanahin'Andriamanitra dia fanahy ambony indrindra ary tsy misy matohitra izany. Hitantsika eo amin'ny 9 izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehovah ary ilay liona tanora dia nisamatsamahana ohatra ny fanasamaka zanak'osy nefa tsy nisy na inona na inona teny an-tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Hitantsika ao anatin'izany soratra masina izany fa io fanahin'Andriamanitra io izay ampidininy ao anatin'ny olona dia fanahy mahery ary afaka mifanehitra amin'ny fanahy hafa ihany koa. Eto ny liona tanora izay nifanena tamin'ny Samsona dia azo tarafina amin'ny hoe fahavalo izay hanafika azy. Raha miresaka izany hoe liona tanora izany isika dia ao anatin'izany hoe tanora izany ny hery ny tanjaka manoloana izany indrindra nefa Samsona tsy nisy ninona teny aminy fa rehefa ny fanahin'i Jehovah ny tao aminy dia navita nandresy ity liona ity izy ka misamatsamahany toy ny hoe zavatra mora foana ny nanatanterahany Samsona izany hoe nanasamatsamaka azy tahaka ny zanak'osy izany satria ambarany soratra masina fa tsy nisy na inona na inona teny an-tanany. Azontsika sara tsaina amin'izany hoe ohatry ny ahoana tokoa izany herin'ny fanahin'Andriamanitra izany tsy misy matohitra izany herin'ny fanahin'Andriamanitra izany. Afaka miatrika zavatsarotra, afaka miatrika olana faran'izay ngeza, afaka miatrika fahavalo ny olona rehefa ny fanahin'Andriamanitra no ao anatin'ny olona tahaka izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny Samsona teto. Zava-mahagaga tokoa izany ary tsy takatry ny saina eritreretina akory. Andehana isika hifanena amin'ny alika masika. Ahoana ny mba fihetseham-pontsika, ahoana ny zavatra ataontsika, inona ny tonga ao an-tsaintsika voalohany indrindra? Mety hoe mandositra, mety hoe ahoana ny hatrehako an'ity? Fa ny Samsona eto dia ambara fa toy ny tsinitsinina teo anatrehan'izany liona tanora izany. Fa isika ihany koa ry havana amin'ny fiainantsika andavanandro. Maro ny endrika ny liona tanora izay mitranga eo amin'ny fiainantsika, mitady atsika araka izay ambarany amin'ny epistily hoe ny devoly fahavalonareo dia miherina tahaka ny liona masika mitady izay harapany. Ary amin'ny fiainantsika rehetra dia miatrika izany liona tanora izany isika, miatrika izany liona masika izany isika. Kanefa mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra fa raha ny fanahin'i Jehovah no ao anatintsika, ny fanahin'Andriamanitra no ao anatintsika dia afaka miatrika tsara ireny olana ireny isika, afaka miatrika tsara ireny fahavalo ireny isika. Ka andeha isika
tena anaiky ho tariany fanahin'Andriamanitra andeha isika tena anaiky zany hery sy fanahin'Andriamanitra izany ka tsy andeha hanao tsinitsinina ny asan'ny fanahy masina aoka hoherintsika izany fanahy masina efa nomenantsika izany aoka izany no mpitarika antsika afahantsika miatrika ireo zavatsarotra ireo olana ireo fakapana ireo fisedrana ka tsy alemy isika fa ahery sy atanjaka tokoa noho ny herin'ny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatintsika noho izany ry havana aza matahotra miatrika fahavalo aza matahotra miatrika olana aza matahotra miatrika ady fa tsy misy matohatra izany fanahin'Andriamanitra izany satria izany no ery ambony indrindra ary izany dia efa nomenantsika ka inona ny tokony hatahorantsika inona ny tokony hampanahintsika fa efa nomenantsika ny fanahy mahery sy fitiavana efa nomen'Andriamanitra antsika ny fanahiny ampahery antsika amin'ny lalan-tsarotra rehetra izay diavintsika fa izay resahana faharoa eto dia Andriamanitra mahay zava-mahagaga eo amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy no ahitantsika izany rehefa niveriny Samsona andro vitsivitsy taorianany namonony an'ilay liona dia gaga fa nahita tantely teo aminy ka dia nalainy izany raha miresaka hoe fatin'ny zavatra izany isika na fatina biby dia tsy ho tantely mihitsy no hitantsika amin'ny tangorona eo fa inona lalitra nefa eto dia tantely ary nitondra soa azy izany zava-mahagaga tsy takatry ny saina no ataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay manaiky asan'ny fanahiny ho an'ny olona izay efa nomeny ny fanahiny indraindray isika mety miatrika ady sarotra ary eo anatin'ny fahavalo izay mila resentsika iny ampahitan'Andriamanitra zava-mahagaga ihany koa isika dia tsy inona fa fandresena ampandresen'Andriamanitra isika rehefa miatrika izany ady zavatsarotra izany tahaka izay nasehony tamin'ny Samsona ihany koa ary mihoatra lavitra noho izany ary no irariana indrindra mba ho hitantsika mba ho tsapantsika indraindray isika rehefa miresaka hoe zava-mahagaga dia tsy dia tsapantsika loatra izany hoe inona marina moa izany ilay zava-mahagaga ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako ao anatin'ireny olana sedraintsika ireny ao anatin'ireny fahavalo izay mialohantsika ireny mba tsapantsika ve hoe nanao zava-mahagaga tamintsika Andriamanitra nitondra fandresena isika tao anatin'izany fa eto dia asehony mihitsy fa Andriamanitra mampandresy antsika izy ary zava-mahagaga no ataony ho an'izay olona manaiky asan'ny fanahiny dia mampahery antsika ry havana izao tenin'Andriamanitra izao mampahery antsika izao soratra masina izao fa ninona ady lalovantsika dia mitarika antsika ho amin'ny fandreseny ireny tahaka ny nandreseny Jesosy Kristy ny fahafatesana ihany koa no hampandreseny antsika ao anatin'ireny zavatsarotra ireny ary mitondra soa antsika ary ireny fahavalo ireny izay verina fa ady zavatsarotra lalovantsika ireny dia Andriamanitra ne ampitoetra mandrakariva ny fanahiny ao anatintsika afahantsika mahatakatra ilay zava-mahagaga izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro tsarovy fa raha mbola velona fa raha mbola miaina koa isika dia tsy mitsahatra ny ady izay atrehantsika misy foana izany isan'andro isan'andro kanefa zao hoe efa nomen'Andriamanitra antsika ny fanahiny mampandresy antsika izy mampahita zava-mahagaga ao anatin'ireny ady ireny izy dia andeha izany no himasoantsika ka tsy hijery ny hamafin'ny olana tsy hijery ny halehiben'ny fahavalo fa hibanjina an'i Jesosy Kristy ilay tompony finoantsika hiara-hiasa amin'ny fanahy masina isika ka tsy handeha alohan'ny fanahy masina fa aoka izy no ekentsika ho mpitary-dalana antsika dia ho tsapantsika izany fandresena miaraka amin'Andriamanitra izany ary ho hitantsika ny zava-mahagaga izay ataon'Andriamanitra antsika amakivaky indray izao tontolo andro vaovao izao isika mety maro no ady atrehantsika kanefa mahereza rehefa nomen'Andriamanitra ny fanahiny isika hitoetra ao anatintsika dia ho tsapantsika tokoa ny fandresena raha tonga indray ny hariva ka hijery todika ny tontolo androntsika isika dia ho hitantsika izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany
fa tsy misy mahatohitra ny fanahin'Andriamanitra ary afaka mandresy isika ao anatin'ny ady rehetra izay atrehantsika fa Andriamanitra manao zava-mahagaga amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro izy. Dia ho azy Andriamanitra hereriny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa mbola novatsianao indray tamin'ny teninao amin'izao maraina izao. Miatrika ady isan'andro isan'andro izay Jesosy. Miatrika olana samihafa, miatrika fahavalo ihany koa. Manoloana izany rehefa tsy misy ny fanahinao izay dia matsiaro tena ho kivy, matsiaro tena ho reraka, matsiaro tena ho tapidalakale. Kanefa noho ny teninao izay nampaherezanao anay indray dia hijoro izahay. Anaiky izahay no tarihin'ny fanahinao masina, anaiky izahay ny asanao. Fa ireny ady atrehanay ireny anay dia mitondra soa anay ary mampandresy anay ihany koa ianao anatin'izany. Tompo, aoka ho fiainana ho anay ary izany, tsy ny amin'ity anio ity ihany fa mandritry ny androm-piainanay rehetra. Fa mampitodika anay mandrakariva amin'ny teninao ianao, mba tonga anay tsy hirorosaina na hisalasala ny amin'ny fitiavanao, na hisalasala ny amin'ny asa mahagaga izay tanterahinao eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Indraindray mety ho zavatra kely monja no heverinay fa ho fahavalo, eo ny aretina, eo ny olana maro samihafa, eo ny fisarahana amin'ny havana malala. Nefa mino sy matoky izay Andriamanitra fa efa nampandresy anay ianao tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Dia izany fandresena izany no entinay hiatrika ny fiainanay. Ka mino sy matoky izahay fa ninona ho lalovanay, ninona ho sedrainay dia efa nomenao ny fanahinao izahay ka afaka mahasedra ireny rehetra ireny. Fa ny fahavalo rehetra tokoa dia efa resinao Jesosy Kristy ary tsy misy matohitra anao. Tompo, ankehitriny izay mametraka ampelantananao indray izao tontolo andro izao. Itrinay mba ho tontolo andro feno fifaliana, fiadanam-po, filaminan-tsaina. Ho tontolo andro anjakan'ny herinao sy ny fahalebiazanao. Ho tontolo andro atsapahanay indray fa Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay tokoa ianao ka hanao zava-mahagaga aminay. Dia mampaherezanay fanahy masino. Metinay ho anatrehanao ihany koa ireo ankohonanay. Mba ho isan'izay ho tahinao manokana izy ireny ary ho ambininao ihany koa. Ireo mpiara-manompo aminay izay tsy afaka mamonjy izao fotoana izao n'aiza toerana misy an'izy ireny dia inonay sy antenainay fa hatsotranao amin'izy ireny ihany koa ny tananao ka hanampy azy ianao amin'ny zavatra rehetra. Dia izay rehetra momba anay Jesosy no ankininay sy apetraka fiainao amin'ny pelantananao dia ahery tokoa izahay noho ny amin'ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay toy izany ary faly indrindra izay miombona amin'ny vavaka amin'ilay nampianaran'i Jesosy manao hoe: Sainay hoy izay any an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao. Atao aniny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay no izay anasahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelany azy miloko taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitsangana isika anambara ny finoantsika izay iombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra iray tsy tompo mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana napaka Pôntiö Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy tompo, avy any ho ifiny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aritra hitsangana ihany isika amarana izao fotoana izao dia misaotra ny Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana. Raiso amin'ny finoana riavana nitsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tanteraka izany manao hoe: Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina.
Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.